Am'izao alahady voalohany amin'ny volana septambra zao ry havana, antony antsika loha hevitra vaovao, loha hevitra volamena ihany koa hoe miasa. Kristianina zany tsy mipetrapetra-potsiny fa miasa, saingy tsy miasa fe miasa, fa miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ny filazantsarany lioka ry havana toko 12 no akantsika lesona. Ny afatra anio maraina manohy ny toriteny tamin'ny heriny ry havana dia zao: ny fatidràn'i Jesoa ary izy ihany. Ny fatidràn'i Jesoa ary izy ihany no matahotra an'Andriamanitra. Zay le afatra. Ny fatidràn'i Jesoa ary izy ihany no matahotra an'Andriamanitra. Ahoana ry havana no ahafantarana fa misy olona anankiray tsy matahotra an'Andriamanitra? Raha le Fjkm eto amin'ny Luka 12 eto ny singa voalohany amantarana fa tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona ray dia ny fitiavantena. Ny fitiavantena. Zay zany ny fahamarinana voalohany hoe ny fitiavantena dia sakana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ny fitiavantena dia sakana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ary sy zay foana le lazaintsika eto hoe, ary mbola ho averina na dia makadily sofina azy. Probleman'ny olombelona mpanota tia tena, égoïste. Probleman'ny olombelona mpanota égocentrique. Izy no mieritreritra ho ivo ny fiainany, ivo ny ankonana, ivo ny fiangonana, ivo ny fiarahamonana, izy no ivony. Zay. Ary hita eto ato amin'ity tantara ity zany ry havana. Rehefa jerena ny 17 dia hoy ny soratra masina hoe amin'ny anaran'i Jesoa: ary izy nihevitra tao am-pony hoe ahoana no hataoko, fa tsy manana fitoerana hamoriako ny vokatro aho. Ary hoy izy: zao no hataoko, handrava ny trano fitehirizako aho, ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no hamoriako ny variko rehetra sy ny fananako. Inona ny zavatra mibahana ao an-tsain'ity lehilahy mpanan-karena ity? Ny zavatra mibahana ao an-tsainy? Problemany. Eto amin'ilay Fjkm, problemana fitoeram-bary efa lasa tery noho ny haben'ny vokatra ry havana. Dia jereo tsara ny fomba fiteniny, le fizahozahoana. Ahoana no hataoko fa tsy manana fitoerana hamoriako ny vokatro aho. Ary hoy izy: zao no hataoko, handrava ny trano fitehirizako aho, ka hanao izay lehibebe koa, ary ao no hamoriako ny variko rehetra sy ny fananako. Zay ry havana. Tsy possible ny olona ohatran'izany hoe matahotra an'Andriamanitra. Ary ny olona tia tena ry havana, zay nge mazava-doza azy. Ny olona tia tena dia tafasaraka amin'Andriamanitra ary tafasaraka amin'ny olona mpiarabelona aminy. Amin'ny olona amin'ny ankabeny, fa inona dia ny olona akaiky azy indrindra azy. Tafasaraka amin'ny vady aman-janany izy. Gaga fotsiny ary havana katekomeniko tany ampitan-dranomasina tany. Tafaresaka amin'ny manotra zao, saram-panambadiana. Taorinan'ny 20 taona nanambadiana, fa naninona? Tsy mba meny vatiny vola mihitsy izy. Ingénieur ange ho avatiny. Tsy vita ntsony. Firifiry ny ray aman-dreny miteny amin'ny zanany, mahita ilay zanany anaty fasairanana. Za amin'izao taonako zao mba te hanomboka hiaina amin'izay. Zay ry havanao. Ny olona tia tena, ny olona égoïste sy égocentrique
de tafasaraka amin'Andriamanitra, tsy matahotra an'Andriamanitra, tafasaraka amin'ny olona. Ary rehefa zany dinenao tafasaraka amin'Andriamanitra, tafasaraka amin'olona, satria tsika natao hiara-belona amin'ny olona fa tsy any amin'ny île déserte akory tsika, de hoe fiainana mikaikona, fiainana mikaikona ny fiainan'izany olona zany. Ary ny any ahitany fifaliana de fizahazahoana, ny fireharehana, ary tsy fiainana mampite-haniry zany ry havanao, zany fiainana mikaikona sy zany hoe laza pokaty zany. Ary tena hoe ny olona tia tena tahaka izany, ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra tahaka izany, de hoe diso hevitra sady maty antoka, satria ny valeurany, zay heveriny ho valeurany, zay heveriny ho sandany, de hoe tsy ao amin'le arena zay matimatesany angeny tokony ataony, le vola zay mameno ny eritreriny ry havana, tsy ningeny mameno azy Jesoa miteny eo amin'ny 5:10, ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananana, ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananana, fambonin'ny olona tsy miankina amin'izay haben'ny arena ny anankely arena, voninahitry ny olona ozy izy Jesoa, tsy miankina amin'ny habena ny ankeliny arenany, fa ny valeurako, ny valeuranao ry havanao, de hoe le valeur omen'Andriamanitra anao, ka nany rahany zanany, handatsaka ny rahany ho aso anao teo amin'ny azo fijaliana, mba hanaovany asy anao ho fatidrà. Nefa raha le lehilahy eto amin'ity tantara ity mampalahelo, fa io Andriamanitra zay manome valeur azy io, tsy atahorana, tsy rarahiny, ary maty antoka tanteraka izy. Zay zany ny sakana voalohany, zay ny sakana voalohany amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ary na zay na hoe zay ny famantarana voalohany ny amin'ny hoe olona tsy matahotra an'Andriamanitra tia tena. Ny sakana faharoa ry havana, raha eto amin'ity perikopy ity, de ny hoe fitiavana fahafinaretana. Fitiavana fahafinaretana, de sakana ho an'ny fitiavana, ho an'ny fatahorana an'Andriamanitra. Le voalohany hitantsika teo hoe tia tena. So ndray raha jerena de hoe mialatsiny amin'le fitenenana fa tiako hazava tsara, berevy, le olona berevy, tonga de hitanao fotsiny tsy mitsara ahy, fa tsy possible ty matahotra an'Andriamanitra izany. Hoy ny 5:10, hoy ny 5:10, de ilaza mifanahiky hoe, le fanahy eto tsy le hoe io man tsy misy mandisy ohatretra, le fanahy tsy le hoe esprit amin'ny teny frantsay izy esprit, le esprit no tsy ho faty mandrakizay, le esprit no immortel, fa ty le hoe âme, samihafa izy ireo. Le âme indray de hoe siège ny passion'ny olombelona, fitoeran'ny filana, fitoeran'ny faniriana, fitoeran'ny fironana isan-karazany ao amin'ny olombelona. Ka le âme no resahany Jesoa eto fa tsy le esprit. De hoe eo amin'ny 5:10, de ilaza mifanahiko hoe aho ry fanahy eo, manana fananana be, voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsara, mihinana, misotro, mifaly. Se le hoe olona berevy, ary io revy io fitiavana fahafinaretana io, sakany io ry havanao, sakany io ho amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ny ao an-tsainy hoe manana fananana be, miteny amin'ny fanahiko hoe mitsara, akafizy hoe mihinana, misotro, mifaly. Mahatsiaro miteny'ity missionnaire ty ary avana ato amin'ity boky kely ty 1916, missionnaire hoe baron, ohatrany hoe baron, 1916 mitoriteny amin'ity izy. De ozy izy hoe
afabaraka zany lehilahy zany fa ny nitoviny tamin'ny biby no nampiatanya sy nataonya izay ampiadana ny nitoviny tamin'ny biby. Le olona ry havanao manana ary te berevy ampitovin'ny tombo amin'ny biby ry havanao, ary biby zany biby tsy matahotra an'Andriamanitra ry havana. Ary ny tena zava-doza de zao, tsy matahotra an'Andriamanitra izy de en plus n'izay tapohan'ny fahafatesana ole 9:7 ilaza mifanayiko hoe aho ry fanahy eo manana fananana be voatahiry aho amin'ny taona maro ianao mitsara mihinana misotromy fali f'Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza zay zavatra no arinao. Ny manan-karena ry havana de mihevitra fa mbola ho velona taona maro izy eny na de ny mantra koa ara mieritreritra fa hoe ho velona taona maro izy kanjo hafa fihevitry ny tompo hoe anio alina no alaina aminao ny fanahinao. Nen'le manan-karena varina anaty revy anaty fafinaretana manana taona maro ho an'Andriamanitra andro ray sisa ary tsy ampy andro ray akory ary de maro ny olona tapohan'ny fahafatesana ry havana, maro ny olona tapohan'ny fahafatesana satria tsy malala zay efarany. Le salamy 7:70 nataony Asafa fatatsika tsara o le Asafa amin'ny salamy 7:70 ketrinao ka tsy nahalala eny biby teo anatrehanao satria nahoana raha mbola tsy afaka nihevitra ny ho farany. Ny olona tsy mihevitra ny izay ho farany ry havana fa eo ao ny andro aterana ary tena ao ny andro afatesana ary tsy misy taona maro zany de miaina tahaka ny biby manamafy ny tenin'le missionnaire teo ry havanao. Tianao ny tompo tianao ny tompo azany mbola hitenenany aminao mahitsy ohatran'izany ary le teniny nataony tamin'ity lehilahy ty ataony amintsika hoe ry adala le adala eto tsy ratsy fanahy raha neto Madagasikara matetika le arena ry havana indrindra le mpanefoefa matetika vola maloto io fa eto tsy vola maloto ny resahana tsy olona ratsy fanahy tsy vola azy tamin'ny kolokolo io fa hoe le adala hoe insensé le olona hoe tokony ateriny ny anjana masina zany le resaka eto ary satria sakana ho an'ity manan-karena ity ry havanao ny arenana sakana tsy atahorana an'Andriamanitra satria izy revo ao amin'le fananana araky ny nofo ka nametraka ny fony tamin'izany tsy natahotra an'Andriamanitra na ny fahaverezana mandrakizay. Fahamarinana voalohany zany de hoe tandremo fitiavatena. Fahamarinana faharoa tandremo ny fitiavana fafinaretana fa samy sakana ho amin'ny fatahorana an'Andriamanitra reo. Inona fahamarinana fahatelo farany ry havana. Fahamarinana fahatelo farany de zao ny olona matahotra an'Andriamanitra de miary harena miasa miary harena any an-danitra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia miasa miary harena any an-danitra tsy mandreraka ry havana mamerimberina fa zay vola rehetra laninao an'ny tompo fa tsy ho anao noho ny fitiavantena sy ny fafinaretanao dia tsy vola very tsy vola lanilany foana tsy vola very tsy vola lanilany foana zany ary mifanohitra amin'izany ry havanao ny zavatra mitranga ao fiainan'ny olona fisainan'ny olona amin'ny ankapobeny ho azy zany hoe rehefa afoy an'Andriamanitra de zay kely indrindra no foy ry havana. Rehefa tsy mafoy an'Andriamanitra ianao ry havana, rehefa tsy mafoy an'Andriamanitra ianao fataro fa tanapolo
no hidiranao any an-danitra. Rehefa tsy mafoy an'Andriamanitra ianao, tanaporo no hidiranao any an-danitra. Da ahoana ara zany hoe miasa arena any an-danitra zany, manangona arena any an-danitra zany rehefanao. Voalohany indrindra mba toany am'izay ny asa fitoriana filazantsara, mba toany am'izay ny asa fitoriana filazantsara. Lioko ity ao amin'ny lioka toko 9 dia mitantara hoe nanodidina an' Jesoa sy ny mpianatra dia nisy vehivavy vitsivitsy maromaro nanan-katao, hoe Joana, Sosana mba ny maro hafa nanompo an' Jesoa tamin'ny fananany. Fatidràn'i Jesoa mba manompo an' Jesoa amin'izay amin'ny fanananao io. Faharoa, ahoana ny fampidirana arena any an-danitra, vola any an-danitra, iantrao ny malahelo, iantrao ny malahelo. Tsy ny malahelo rehetra raha eto Madagasikara, ny eto Antananarivo, ny eto amin'ny quartier akory azy, fa iantrao ny malahelo rehetra zay tratry ny tananao e. Ary zany angeny nataon'ny fiangonana voalohany to Jerosalema, ary tsy didy zany fa fahatserovantena. Hoy ny asa 4:7 tsy nisy olona nalahelo teo aminy fa zay nanana tany na trano raha nivarotra izany dia nitondra vola vidin'ny zavatra lafo ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly dia nizaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilainy. Tsy nisy nalahelo tao am-piangonana. Matoa mbola misy malahelo vitsivitsy maromaro ato amin'ity isotry fitiavana ity, dia isika ry havanao zay manana tsy miantra malahelo, ary antso antsika ny fisian'ireo malahelo reo. Fa maninona ny fiangonana tao Jerosalema, satria zay manko le fanontaniana, ary maninona ary pastera tsy nitohizana ntsony, tsy tohizana fiangonana loatra ntsony zany zavatra any. Maro ny valiteny amin'izany ry havana, fa zao nahatongasy ianao an'izany dia hoe ny aina tao amin'ny tahotra izy, satria tamin'izany andro zany dia hoe efa tena antombotra fiverenan'i Jesoa ry havanao. Ny olona mahafantatra fa efa antombotra fiverenan'i Jesoa dia miantra malahelo zay tratry ny tanany ry havanao. Fa avy eo moa hoe no nitany fiangonana fa tsy tongo Jesoa dia ny any alefaka le fahasotoana afo izay le toetrany olombelona. Zay ny tao amin'ny fiangonana. Fa raha resaka fiantranany malahelo, rehefa jerenao Jesoa dia hoe izy tamin'ny araka tamin'ny mpianatra tsy dia hoe nanome zay rehetra nananany akory, fa nanana vola fividianan-javatra izy, ary koa nanana vola fanao fiantrana tamin'izay rehetra nalehany. Toano fitoriana filazantsara, iantrao ny malahelo ry havanao. Raha faralahy Andriamazoto, Martiora le fonina, heritaona taorian'ny Rasalama, efa niresahantsika teto. Nanolotra ny fony ho an' Jesoa, nanolotra ny fanahany teo an-tanan'Andriamanitra, nanolotra ny fanahany teo an-tanan'Andriamanitra ry havanao. Raha faralahy Andriamazoto nanana sa lehibe anankiray, zarainy telo io sa io, ny apahany kely indrindra amin'ny sa tazominy amelomana azy amin'ny vady sy ny zana, ny apahany kely. Ny apahany lehibebe noho io indray dia nataony ho fiahiana zay olona mahantra hiandraketanizy ny vady. Ary ny apahany fahatelo lehibe indrindra dia nataony hanohanana kristianina, indrindra ireo zay hiaran'ny fanenjehana ry havanao. Zany ny olona matahotra an'Andriamanitra, ary marina loatra le filazana hoe ny fatidràn'i Jesoa ihany no hanolotra ny fananany tahak'izany, hanohanana ny fatidràn'i Jesoa hafa ry havanao. Ary efa manao kajo ohatran'izay ianao, verina kely amin'ity resaka fahafolon-karena ity ry havanao. Raha hoe ny zarainy raha faralahy Andriamazoto telo le sa
zany hoe 66% nge zany natolony an' Jesosy fa tsy 10% ry havanao ary 33% ny fananana no nitazoniny ho azy ary mbola milaza eto hoe mbola milaza eto ry havana fa tena hoe faux débat io fandavanao fa folo-karena io disy petrakolany ianao disy problématika ianao rehefa miteny hoe fomba atao amin'ny testamenta taloha io ny olona madio fo ry havanao ny olona mazava saina rehefa noazavainy indray mandeha izy de manaiky fa zao arakaraky ny andiniana momba n'io fafolo-karena io ry havanao arakaraky ny andiniana ny antony andavany maro ny fafolo-karena io de tsy nafa tonga amin'le tenin' Jesoa hoe fieremana tsy resaka teolojia fa resaka fieremana resaka cupidité resahan' Jesoa ato resaka fitiavam-bola ary ny ambadiky le cupidité de ny hoe avarisy zay le hoe fieremana ny olona tia vola de mahihatra ry havanao ny an'raha faralahy Andriamazoto ny farafakely ny 66% no fino an' Jesoa ary antitra an-teriny pasteur Rabary tsara hoe zany nataony satria ny fony ny fanahiny efa natolony ho an'Andriamanitra ry havanao ho anao Fatidràn'i Jesoa izy efa miandry anao any an-danitra zany ingizy ty ry havanao izy anome anao hoe fanahiny fatahorana azy ary de tsy ho foana zay fikelezanao aina rehetra eto amin'ity tany ity ary amin'nitra zay elanao eto amin'ity tany ity tsy nemy tsy nainy amin'ny fifaliana ianao any amin'ny fanjakany ho aminao fahasoavan'ny tompo amen